faly miarahabatsika rehetra mpanaraka ny page sy nasiako hirahira le izy fa tonga de natao direct amin'ny fomba malalaka tsisy brouillon. Resaka conviction resaka eto androany. Conviction amin'ny mampiasam-panjakana, conviction amin'ny maha olo-pirenena mandoa hetra, conviction mampiasam-bahoaka, conviction mampaolo imiliora olona rivosolona valina, conviction ma juriste publiciste contemporain, conviction ma administrateur civil, conviction amin'ny maha malagasy no itenenako eto zany. Marobe ny video tapahana any satria nisy fandaharana nataoko. Averiko eto le convictionko. Raha tsy miasa aho, tsy manompo ny tanindrazako, tsy miasa no ho an'ny institution de la république, de mitombo ny fahasahiranany vahoaka. Raha tsy manana poste na directeur ny BNGRC, directeur des études de gestion des risques, de tsy afaka nanoratra zavatra, tsy afaka nampihatra ny expertise-ko, hanasoavana an'ireo hamonjena ny tradoza, traboina, sinistré. Zay le conviction. Fa misy olona mpiasam-bahoaka, mpiasam-panjakana, anatina corps, mpitandro filaminana, sy ny sisa, mpitsabo, mpitsara, inspecteur des impôts, inspecteur des domaines, inspecteur de travail, sy ny corps mbola tsy voatanisa mpampianatra eny amin'ny corps enseignant, mpampianatra eny amin'ny université, fa misy sasany tsy manana conviction. Tsy haiko hoe fantatra ve le mission administrative, sa tsy fantatra le izy, fa isika zany de mitovy amin'ny homme de la rue, sika mpiasam-panjakana sasany le tsy manana conviction, satria matahotra critique, de matahotra koesoina amin'ny Facebook, amin'ny réseaux sociaux, de matahotra anaovana commentaire sy ny sisa, de izay nitenenako anaovako video tsisy muzika io mba tsy handany méga, tsy haravany convictionko. Izaho de tsy mpanompo olona nantoko politika, fa manompo ny tanindrazako, manompo ny vahoaka, manompo ny institution de la république. De misy miteny hoe mitady toerana sy ny sisa, raha tsy manana toerana aho, inona ny azoko atao an'ny vahoaka? Tsy misy, tsisy azoko atao. Satria raha mpirenireny eny an-dalambe aho zany misiosiokany ambony tamboho mifoka sigara sy ny sisa, de inona zany le plus-value, inona ny retour ho azon'ny vahoaka amiko? Raha izay. Faharoa, ho anareo menamenatra misitrika, miplanky mo fitenenan'ny vazaha azy, ny tanora vazaha. Inareo manana toerana, tendrena amin'ny toerana mba hafahana miasa nefa misitrika, mise planqué, de mamitaka tanindrazana inareo, mamitaka le vahoaka, mamitaka ny mpiray tanindrazana. Satria ekenareo le poste, de mitsofoka anaty corps nareo, de milaza hoa mpiasam-panjakana, mpiasam-bahoaka, fonctionnaire, nefa tsy mi-assumer le asa maha fonctionnaire, fa mandray vola fotsiny, 30 andro fanjava ray, de ze namana mba mazoto, de atao zay tsy ampazoto azy. Nefa tsy fantanareo fa ny ambadika an'io critique ho ny olona mbola miasa manana conviction, de iravoravo-tanana sala aminareo, nitiny zareo atsika rehetra. De zay ny antsona hoe farany zao tontolo izao ny administration, satria mikatso ny machine administrative raha tsy manana conviction, ny fonctionnaire sy ny mpiasam-panjakana, ny mpiasam-bahoaka. Izay ny ambadika ny zavatra rehetra io, zay mbola mazoto, zay mbola tonga saina, zay mbola midefendre an'izay conviction zay, de anaovana video tapatapahana, montena, de tenenina hoe miaro andranona, miaro tsy hampihenany gradeko, tsy hampihenany gradeko. Ny fa mifimontenareo video, ty zavatra ty henao tsara, tsy ho fafako ty video ty mandrakizay. Misy sasany menatra raha atareo hoe manohana ny régime, de izy moa zany notohanako.
raha za fonctionnaire. Anoana mpanohitra, sa anoana an'izy. Ianao ne fonctionnaire. Mba fantanao ianao fonctionnaire io, ny dikany zany politique générale de l'État zany. De izy zany nandrafitra azy. C'est le pouvoir en place. Sa l'opposition nandrafitra le politique générale de l'État. Les politiques de mise en œuvre. Sy ny sisa sy ny sisa. Ny stratégie rehetra sy ny paikady rehetra ampandrosoana firenena de ny mpitondra izay nanao fianianana no nanoratra azy. Izay présenté ny premier ministre, chef du gouvernement, chef de l'administration amin'ny assemblée nationale. Sy any amin'ny Sénat, les politiques générales de l'État. De ao moa koa les politiques de mise en œuvre, anaovana mise en œuvre ny. Ireny politique publique zay atoritry ny mpitondra reny no avadika ho raharaham-panjakana any amin'ny huis clos de l'administration ny fitenenana publiciste azy. De misy amizay fonctionnaire, misy olona tendrena, menatra de monsieur Planqué, hitako mijery eo le namako amin'ny terme zay monsieur Planqué, de matahotra midéfendre an'izay zavatra zay hoe intérêt public ny iasanay fa sy intérêt privé na intérêt personnel. Fa misy sasany lasa mivadika intérêt personnel le izy satria atahoriny zalahy anaovany vidéo koa anaovana montage fotsiny de fa matahotra. De mandositra monsieur réfugié zany any ambany latabatra any fa sy mipetraka ambony seza amin'ny fiasany. De inona ny dikany mampiasa mpanjakana anao? Ianao manao engagement, ianao mandray ny volan'le vahoaka amin'ny alalan'le hetrany, ianao misoratena misotony voatango ho mpiasa mpanjakana, de nevinao matahotra ny miteny hoe manohana le régime place. Izy moa no tohagnanao zay. Sy le antoko politika ny tohanana ry zareo. Tokony sy marivo salosana itsika. Sy ilay antoko politika no tohanana na olona fa ny institution. Nefa ambony mipetraka amin'ny institution sy maintsy misy olona fidina araka ny lalam-panorenana, araka ny lalana velona eto amin'ny tany Madagasikara aty. De inona zany mahamenatra raha ohatra ka miteny ianao hoe manohana ny régime en place par le biais ny expertise-nao, ny fahaizanao sy ny toerana nanendrenanao. De misy miteny io mitady place sy ny sisa, mitady fahefana. Inona ka iny ataon'ny sasany? Mitady hanandetra andeha amin'ny 13 mai sy amory vahoaka. Haka fahefana. Raha tsy manana fahefana angenao sy mahavita ninnininy. De enregistreo ty. Raha mijanonao mpanohitra ianao na gabone ray, tsy fohinao ny vahoaka. Satria anao miteny hoe sisy budget anaovana an'izay fa volako personnel ve no anaovako azy. De dikan'izay zany ianao mitady toerana sy maintsy mitady fahefana raha tena tia tanindrazana mba hanasoavana le vahoaka. De maninona no batibatinao ny olona raha ohatra ka manohana techniquement le régime misy sy mipetraka. Fa lasa manahirana ny zavatra iainatsika. Ka zay resaka conviction zay nanaovako short vidéo na courte vidéo amin'ny teny frantsay, vidéo courte amin'ny teny gasy izy, sary mihetsika fohy mba handetika anatin'ny sainareo fa tsy ampiovan'ny convictionko. Amin'nomboka am'izao zany langaziko tsotra hoe manohana ny Rajoelina hoe ianao président Rajoelina satria izy ny président lanim-bahoaka eo, de amin'ny alalan'ny institution de la république nanohanana azy. Fa tsy manohana Tokiromara na TGV na inona. Zay le izy. Io ny président eo. Za tsy afaka hanohana mpanohitra. Satria ny mpanohitra sy nitondra politique générale de l'État, sy nitondra politique publique ampandrosoana ny firenena aloha hatreto mbola tsy nameny ahy. Raha misy any de anaovan'ny zareo birao koa zahay de manohana ny zareo. Raha zareo mitondra. Rehefa lany eo koa zareo de tsy maintsy zay ihany ny position ny mpiasa mpanjakana, mpiasam-bahoaka. Satria zay ne tsy afa miala amin'ity asa mpanjakana ty sy asam-bahoaka e. Fa tadiavinareo i-abandonne daholo ny fonctionnaire amizay tsy mihodina ny machine administrative, de rehefa tsy mihodina de mikatso Madagasikara de manapitrotraka le fijaliana io menomenonatsika io, insécurité, hanoanany rano tsy misy ny sisa. Vao maika ve tsy hiasa ny mpiasa mpanjakana ny mpiasam-bahoaka, de inona zay le chaos total hono vazaha. De zay nitadiavin'ny sasany chaos total
ka averiko farany ny conviction de tsotra raha tsy miasa aho de manapitotaka io fijalian'ny vahoaka io de lasa mpiatsara velatsy aho zany mitsaly ny olona tsy mihinan-kanina tratrany sécurité grave be ny any ambanivolo sy ny sisa nefa batinareo le fonctionnaire tokony hiasa hamahan'izay olana zay io olana tenenina io de ianareo mihitsy zany le mpiatsara velatsihy ianareo mihitsy ny mandrisika ny hampitsika ny firenena satria terenareo tsy hiasa le fonctionnaire na manao ady la politique miady seza ianareo rehefa miasa zay fonctionnaire de 50% ny machine administrative mihodina de tokony mihena ny problème eto Madagascar ka zay na hanompo ianareo na hanozy na haninona de zahay tonga saina de tsy maintsy miasa ho an'ny vahoaka ho an'ny institution de la république sy ny sisa raha nareo miteny hoe miasa ho an'ny président Rajoelina izahay de tokony nanapaka ny gazon tany an-tranony tany zany nanadio ny tranony raha zany mpiasany fa za tsy agny fa mibraoko ato miasa ato manampy azy ato manampy ny prime ministre ato manampy ndreo ministre reo ato manampy ny institution rehetra ato manoratra ny zavatra rehetra ato mitona ny namako zay fonctionnaire mitovy amiko hoe raha miasa itsika de mihena io fitarainany vahoaka io fa ianareo zany misitisitika agny miseplanke ry zalahy zay milefa mandositra sy ny sisa sy mahafantatra ny asanareo de isika zany no fahavalo-pirenena marina fa misy premier responsable politiquement mais techniquement stratégiquement isika fonctionnaire no responsable isika manomboka amin'ny ministre SG DG directeur chef de service chef de division etc nous sommes tous responsables de la pauvreté, de l'insécurité et des problèmes multisectoriels à Madagascar. Ka zay no amarana ko azy tsy savoravany conviction ko. Tsy maintsy miasa ho ny tanindrazana, miasa ho ny vahoaka, miasa ho ny institution de la république, miasa ho ny pouvoir en place satria io ny lanim-bahoaka, io napetaka amin'ny fomba officialy araka ny lalam-pandroenany sy ny lalàna velona de inona ndray no tadiavinareo de asakasakan'izay mbola tsy ho tonga saina fa raha samy mandray ny adiditsika sika samy mandray ny andraikitra manandrifotsy nanendrena araka ny décret zay misy sasany conseil des ministres fa misy décret fotsiny manambara hoe zao ny asan'ny ranona sy ranona de tsisy zavatra sarotra zany eto fa itsika hiany no mampikatso tsika eto satria matahotra hanaovana montage vidéo matahotra ho tapahana ny resaka de ny aty tsy ho voatapaka anao satria eto amin'ny pejiko no anaovako azy de ataoko direct de hitan'izao tontolo zao hitan'ny babay sy lohivohitra hitan'ireo mpanohitra sy hitan'ireo mpitondra sy ireo zay tsy miteny hitan'ireo mpivavaka sy ny gentlis ny tambany volo sy ny tandreny vohitra hitan'ireo mpanao fatana fanatanjahantena sy ny olona misotrosotro sy prevy de tsisy zavatra fenina eto fa zay le conviction tsy afaka anodika nareo na anaovanareo vidéo ino na vidéo ino de za miasa ho an'ny fanjakana io za miasa ho an'ny vahoaka io za miasa ho an'ny institution de la république io de miasa ary tsy mahamenatra zany de farany aoka zay mba nitendrena lahy mba hanao ny asa manandrify azy fa tsy handosondosotra hatahotra wawawa hatahotra vavabe hatahotra fanakianana hatahotra tenenina hoe misolelaka sy ny tsy misolelaka sy ny tsy fantako fa raha fantaninareo miteny misolelaka io ny texte de nareo ihany menatra satria miasa ho an'ny vahoaka zay araka ny lalàna velona araka ny nanendrenanay araka ny mission sy ny activité tokony ataonay ka de makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy mitaona ny namana rehetra mpiasam-bahoaka mpiasa-manjakana mba ho tonga saina mba hitazona an'izay conviction zay misaotra tompoko.